Actualité unique, dynamique et renversante dans le journal TV. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM, manutra anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. manana ny safidiny tsirairay hiditra amin'ny antokona fikambanana no savidiny raha ny voarakitra anatin'ny lalàna fototra sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona tsy tokony izy fanerenana mivantana na ankolaka arak'izany ny momba izay mihemitra lavitra ny firenena hoarina amin'ny zavamisy ao Senegal mikasika ny fampiarana lalàna sy ny tany-tandalàna manaja ny andraikiny sy ny hiraka nampanaovana azy ihany koa ny tafika ny antoerany amin'ny tafika malagasy ny tombo 1.7 ny fisoratana anarana tamin'ny fanavaozana isan'ny taona ny lisitra mifidy hoarina tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitra hoy ny firaisamom-pirenena safidy vokatry ny fanaraha-maso natao Zandary première classe miaso ao Dablava miandro vazo no nanolana zaza vavikely 10 taona ny alahady fa 1 febroary ny aiky ny elo ny tena ny taorian'ny fiampangana azy ary natolotra ny fampanoavana ka nahiditra ponja avonjimaiky 12 andro alohan'ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana foloan'ny pirenena ao Meksika ny rojona anarivo ny vahoaka nidina an-dalambe mitaky ny fametrahana ny demokrasia ny antsiprian'izay migadona ny amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tombo kilasy atomby vavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany matoa an-datsoratra no ndeha anokafantsika n'izay fampalalam-bavao izay voarakitra anatin'ny lalàna fototra sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona fa manana ny safidiny tsirairay avy hiditra amin'ny antokona fikambanana izay no safidiny sy sitraky ny fony ihany koa ao anatin'izay arak'izany tsy tokony isy fanerenana mivantana na ankolaka ny hiditra ho mpikambana amin'ny antoko iray fanerena izay midika fa marefo ny antoko manao izany Kaeton Andriatsilafo ny omaly tsy miova no hita eto amin'ny firenena ary vao maika miaratsy aza satria efa manana traikefa ary mihamatianana amin'ny tsy fanarahan-dalàna ny mpitondra sy ireo mpanaradia azy ka inona intsony no antenaina amin'izany raha tsy misy ny fiovana ny fivoahan'ny fiantsoana mpifidy sy ny didim-panjakana mametraka ny datim-pifidianana no ela mipoitra sahady ny tery sy ny tsindry amin'ireo mpiasam-panjakana raha tsy ilaza afa-tsy ny tao farafangana fomba fanao atr'izay ka hatramin'izao indrindra rehefa manakaiky fifidianana tahaka izao tsy tahotra tsy enatra terena tsotra izao hiditra anaty antokony fitondrana izay mpiasam-panjakana hita fa manao ny asany araky ny tokony ho izy ary afaka ho baikona hitazonana seza sy fahefana ny arahantsika nahita nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny natao amboletra farany teo iny fa nandeha ny fanerena ireo mpampianatra natao ny Drenna sy ny Sefsisco tany amin'ny faritra Tsinanana sy tany amin'ny faritra Sofia tamin'izany fotoana aza no terena mihitsy ireo mpampianatra isalotra loko volomboasary nandeha ihany koa ny fanerena mpiasam-panjakana tany amin'ny faritra Sofia iny ihany ka no terena iandany sy ampandany ny loko volomboasary ireo mpiasam-panjakana ireo tantara efa nilalovana teto amin'ny firenena izany ary enatra ho an'ny malagasy teo imasony izao tontolo izao ankehitriny iroso amin'ny fifidianana solombavambahoaka isika ka izany no ivoahan'ireo karazana tsindry sy fanerena isan-karazana ireo izany hoe sy vanina amin'ny resaka caution izay olombanona sy manan-kevitra ary vonina iaro ny tany-tandalàna sy ny demokrasia ary izana ampidirina amboletra ireo izay mifanohitra amin'izany hita sy tsapa fa azo entina ankavia sy ankavanana ankehitriny efa maro sahady no mitaraina sy manao antsoavo fa hiaran'ny raha-matahora sy ny tsindry isan-karazany indrindra ireo mpampianatra tokoa mantsy ankoatra ny mpitsabo no mahenika izao vazatany rehetra izao eto Madagasikara ny mpampianatra no mahafohy tena ho an'ireo faritra lavitra andriana isan-karazany no ny faresena lahatra
fa zava-dehibe ny fanabeazana ny zaza malagasy ary sarobidy ny fampianarana. Saingy ny olana tsy tsaroana izy ireny raha tsy amin'ny fotoana fiomanana amin'ny fifidianana tahaka izao. Tsy nisy ny aino ny fitarainan'ireo mpampianatra amin'ny resaka karama endamin'ny te isan-karazany. Kanefa nohon'izay fa tonga ny fifidianana, fantatra fa misy ireo mpampianatra ireo. Amin'ny ankapobeny, manapirofo fa marefo ny mpitondra na ny antoko politika iray raha toka manery olona hiditra ho mpikambana ao aminy. Marefo ara-potikevitra, tsy maharesy lahatra olona, ary indrindra samy tsy te hiditra ho piraitsy kombakomba ka ho isan'ny mamotika ny firenena, mampiditra ny vahoaka anaty fantrana lalina. Raha antoko matanjaka, ny faharesena lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroany no maharesy lahatra ny olona anatevin-daharana ao aminy, fa tsy miainga amin'ny tsindry sy ny ramatahora. Fanampin'ireo, voarakitra anatin'ny lalàna fototra sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona, fa manana ny safidiny ny tsirairay avy, hiditra amin'ny antoko na fikambanana izay ny safidiny sy sitraky ny fony. Tsy misy fanerena na mivantana na ankolaka. Araka izany, aleo isafidy malalaka izay antoko tiany ny tsirairay avy, ka izay ny safidiny no hotoanany, fa tsy horahonana na isorona amin'ny toerana, indrindra ireo mpiasa-panjakana. Tsy tokony atao fitaovana politika ny mpiasa-panjakana, na inona antony na inona antony. Izay ny matoan-datsoratra ny sampana fampahalalam-baovao any Androany, fa tsy tokony hidiran'ny loko politika ny fampandehanana ny asa mandraharaha eny anivony ireo sampan-draram-panjakana isana ambaratonga ny amin'izao fotoana izao. Ho ny firaisamonim-pirenena mikasika ilay horonan-peo ny fanaovan'ny solombavambahoaka ny farafangana. Voafidy tamin'ny antoko URDS ny tompona ndraikitra misahana ny fampianarana tao Atsimo Atsinanana. Trangana fanapara-pahefana sy tsy fanaran-dalàna izao ka tokony hitondrana fanazavana, ka tokony hitondrana fanovana sy fanatsarana aingana lalàna mifeny fividianana sy ny mpiasa-panjakana ihany koa anatin'izay ahafahana miaro ireo mpiasa-panjakana. Daniela Mino Arso. Fotoana vitsy mialohan'ny fifidianana solombavambahoaka sy ny fifidianana kominaly, mandeha indray amin'izao fotoana ny fanerena mpiasa-panjakana hiditra anatin'ny antoko politika ny mpitondra. Raha ny voarakitra ilay horonan-peo tamin'ny alalan'ny antso ny Tarby, ny fanaovan'ny solombavambahoaka ny farafangana, voafidy tamin'ny anaran'ny IRD sy ny tompona ndraikitra misahana ny fampianarana any amin'ny Atsimo Atsinanana Nosy. Tranga izay tsy tokony hisy eo amin'ny fitantanana ny sampan-draha-panjakana, hoy ny firaisamonim-pirenena, noho ny raha-panjakana izay tsy tokony ampidirana loko politika. Raha ny tokony izy aloha zany dia hoe tokony hoe misaraka mihitsy ny ataontsika hoe ny fampandehanana ny raha-panjakana zany ao anatin'iny, tsy misy politika zany, na ataontsika hoe ny fisafidianana ny olona hiasa ao anatina toerana anankiray dia tsy tokony hoe hisy an'izay le hoe tsy maintsy avy amina toko politika zay, fa ny olo-pirenena rehetra manana zo tokony afaka hiditra ao anatin'izay. Zay zany raha ny tokony izy, zay ny administration zany administration publique, zay ny ilazana anazy hoe administration publique. Fa ny zava-misy moa zany ao anatin'iny dia hoe tsy maintsy miditra ao anatina toko anankiray ianao raha ohatra ka te azo an'ilay toerana mety ho tsazanao, na ianao mety ao anatina sehatra anankiray mety isin'ny ataontsika hoe fanendrena ireo tompona ndraikitra ireo dia tsy lasa niditra ao anatin'ilay atoko politika ilay zany ao anatin'iny. Dia zay ny ataontsika hoe somary hita hoe lesoka zany zay ao anatin'iny, fa tokony hisaraka mihitsy hoe ny fanaovana ny politika dia manana an'ireo militant izy ao anatin'izay, zay ataontsika hoe tsy mampiasa n'izay le fahefana ananan'izay, fa miala rehefa tonga anatin'ilay toerana ray. Dia ny fanaovana ny fampandehanana ny raharaha eo anivon'ny ataontsika hoe ireo ratsa mangaiky ny ministera samihafa ireo dia tsy mampiasa n'izay atoko ny amin'izay firena zay. Zay zany le hoe tokony mbola hisy zay le hoe fametrahana n'izay ataontsika hoe zay rindran-damina zay zany eo anivon'ny fanjakana anankiray zany rehefa misy. Ankilany, misy fiantraikany goavana amin'ny fomba fitantanana ny sampana-raha-panjakana amin'ny ankapobeny, ho hatrany ny fanazavana, ny fampiasana izay fahefa-panjakana anaty sampana-raha-panjakana izay. Zay dia miverina foana le ataontsika hoe any amin'ny tsy fanaran-dalàna, satria ny ataontsika hoe ny mpiasa-panjakana dia ataontsika hoe manana n'ilay ataontsika hoe etikany zany anatin'izay.
na tompona andraikitra ao anatin'iny tsy manao an'ilay fiandaniana politika satria manana an'ireo le olona fehezina izy ao anatin'izay dia lasa misy ataontsika hoe tsindrina fampitahorana ataon'ireo lay ataontsika hoe ireo mpiasam-panjakana miasa eny amina toerana anankiray ohatra mandray fotsiny hoe rehefa hoe tsy mahazo avancement affecté ao anatin'izay zay ny ataontsika hoe lasa misy fiatraikany any anatin'ilay ataontsika hoe sehitra asa-panjakana lay zavatra misy ao anatin'izay dia zay le hoe ao anatin'iny misy n'le ataontsika hoe lalàna zay mamaritra ny ataontsika hoe voalaza ny 2018-08 lalàna amin'ny fifidianana fa misy azy tokony ho azo nireo lay ataontsika hoe na mpiasam-panjakana zay mampiasa n'izay le hoe fahefam-panjakana zay ao anatin'ny ataontsika hoe ny fotoana ny fampelezan-kevitra na ihany koa rehefa hita misy an'le hoe tsanga tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izay nefa izy nefa ao anatin'iny mety izy ny tena mampiasa an'izay nefa koa ndraindraiky eo misy an'le tsindry araka le tenenina teo hoe tsindry avy any amin'ilay antoko mihitsy ao anatin'iny. Araka izany ny fanovana sy ny fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny administration publique na ny lalàna amin'ny feny asa-panjakana ny tokony apetraka ho iatrany ny fiarahamonimpirenena ahafahana miaro ny mpiasa-panjakana anao ny asa ny ara-dalàna. Ny tsy fametrahana ny fanovana sy ny fanatsarana ireo lalàna ireo izay olana mahatonga ny mpomba ny fitondrana hitsabaka andraikitra hatrany any anatin'ireo sampandraram-panjakana isanambaratonga ny ireo. Fa miemitra lavitra Madagasikara raha ny zava-misy ao Senegal mikasika ny fampiarana lalàna sy ny tanitandalàna amin'izao fotoana izao no jerena manaja ny andraikiny sy ny hiraka nampanaovina azy ihany koa ny tafika any an-toerana raha mitafika malagasy Kaiton Andriatsilavo. Samy manana filoha, samy manana fitsarana avo izay mandinika ny fampiarana ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena na i Senegal na i Madagasikara. Amin'izao fotoana resy lavitra ary azo lazaina fa miemitra i Madagasikara raha ny zava-misy ao Senegal mikasika ny fahaleovantena ny fitsarana sy ny fampiarana ny lalàna no jerena. Ny fitsarana avo ao Senegal izay tsy nanaiky ny tsindry nataon'ny filoam-perinasa ary ny joro nanaja sy napiatra izay voalazan'ny lalàna. I Madagasikara izay lasa alohan'ny Senegal tany am-piandohana raha ny fanehoan-kevitra voaray. Zavatra mampalahelo dia i Senegal sy Madagasikara dia azo atao hoe firenena nifaninana raha tamin'ny andro taloha satria ny avao Senegal no ny Senegalais zany nisy niditra voalohany indrindra tany amin'ny école normale sup nisy an'i Léopold Sédar Senghor. Tsika malagasy koa zany no nagasy voalohany niditra tany Saint-Cyr ary rehefa taty aorina dia tsika malagasy mbola nanana ny hoe avy aty amin'ny tany afrikanina no tafiditra atao amin'ny école polytechnique. Tsika malagasy mbola nanana voalohany indrindra no juge international ary vice-président zany koa de justice internationale zany ao amin'ny anarany professeur Rangoranzev. Mbola itsika ihany no manana an'zarety hoe savant voalohany zany raha mikasika nucléaire dia ny eto Afrique zany resahako dia ny professeur Raoul Landemblol. Manaprofo zany fa tsy ambaka ny Senegal mihitsy Madagasikara kanefa eo anatrehany zava-misy zavatra mitovy samy fifidianana filoham-pirenena no ohatrany mametratra amin'izao fotoana izao ny tsy famakina ny lalàna velona arak'izay tena tokony ho izy. Fa raha inena asiana interprétation ny lalàna eto amintsika ka izay no antony nahatonga ny rajoelina ny zaka zo-pirenena frantsay afaka nilatsaka ho fidiana. Tsy tahaka izany ny tao Senegal ary voaja ny lalàna mikasika io filatsaka ho fidiana io. Ankoatra ny fahaleovantena ny fitsarana sy ny fanajana ny lalàna nipetraka tamin'ny toerana nisy azy ny miaramila tao Senegal. Tranga izay mifanalavitra tanteraka amin'ny zava-misy eto Madagasikara. Ohatrany tamin'ny taona 20 raha jerentsika izay nahatonga ny place de 13 mai io rehefa ohatra ny tanyborona teo ny olona ka nitifitra ny feresy ny miaramila ne tsy teny mihitsy ny miaramila considéré tany amin'ny kazerne ary ny vahoaka malagasy no niantso ny miaramila
hoe raisy ny fitondrana fa mijaly zay vahoaka izany ny manam-pofo fa ny miaramila dia avy amin'ny vahoaka ary aloha hazava tsara fa ny miaramila raha manao an'iny akanjo ny fanamina iny raha mampiasa nyny basy mahafaty iny tsy noho ny hoe olona eo amin'ny fitondrana akory fa noho ny baiko meny ny vahoaka azy ary tsisy afa-tsy ny vahoaka ihany miafaka manome alalana any miaramila ampiasan'iny fitaovam-piadina iny mampalelo ny zarotranatranga teto fa izay vahoaka nitady an'eo ny heviny ilaza ny zavatra etaetapony no to tsy nahavelany teny ary daroana crimogène ngamba tokony eritreritra ihany isika mpitandron'ny filaminana eo anatre ny vahoaka zay tokony arovantsika fa tsara ny maka ny zavatra mitranga any tany Sénégal zay lazainao ary naverimberinaireo avaovao fa ny mpitandron'ny filaminana dia sady tsy nombany atsy tsy nombany aroa fa manaraka tsara mihitsiny ireo fa napakevitry ny fa efa ny fitsarana eo anatre ny fampiarana ny lalàna velona eo amin'ny tanana tokony ahay akalesona amin'ny tantara ny mpitondra tokony ahay akalesona amin'ny zavamisy sy ny fivoarana aty Afrika ihany koa indrindra amin'ny fanajana ny lalàna sy ny fametrahana ny fahaleovatena ny fitsarana nanamafy ihany koa ity manamboninahitra misotro ronono ity fa manana didy iaro ny vahoaka sy ny tombotsoa ho an'ny vahoaka ny mpitandro filaminana fa tsy andany na iaro tsangan'olona izay zany ny zavamisy samy firenena afrikana saingy goavana ny elanelana ao anatin'izay saingy tsy mahay makalesona ny eto Madagasikara aloha hatreto ao anatin'izay fanajana ny lalàna izay fa vokatry ny fanaraha-maso natao ny tombo 1.7 isanjato ny fisoratana anarana tamin'ny fanavaozana isan-taona ny lisitra mifidy hoarina tamin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitra mifidy na ny refond total de la liste électorale hoy ny firaisamoam-pirenena safidy tsy ampy ankilany raha ny fanazavana ny fandraisana anjara ny firaisamoam-pirenena sy ny antoko politika ao amin'ny voamera misahana ny fanisana mpifidy eny antoerana na ny CLRE ao anatin'izay teo anelanelany ny voalohan'ny volana Desambra 2024 hatramin'ny 15 ny volana Febroary 2024 nahitana fiakarana 2.7 isanjato ny fisoratana anaran'ny olom-pirenena ao amin'ny listry mpifidy raha ny fanambarana nataon'ny firaisamoan'ny pirenena safidy izay nanara-maso tamina fokotany misy 2.7 tamina distrika misy 7 manerana ny nosy vehivavy avokoa izy ireo ny 2.7 isanjato ny olom-pirenena vao nisoratra anarana ny 2.4 isanjato ny CLRE no tsy nanana didy fanendrena ompikambana ny 7.20 isanjato ny mpikambana kosa ny laza fa nahazo fiofanana momba ny fizotry ny CLRE tsy mitovy hoy ny safidy ny fametrahana ny CLRE isaky ny fokotany ka ina izy fiantraikany amin'ny fangaraharana sy ny fatokisany mpifidy mitovy ny fametrahana CLRE eran'ny fokotany manerana ny nosy na dia nisy aza ny ralina tamin'ireo fokotany na rano safidy maso tamin'ireo fokotany na ranomaso dia 5 isanjato no hita fa tsy misy CLRE ny fokotany izay mifanipaka amin'ny lalàna velona misy ny faritra Diana, Sava ary Anosy ny faritra tena nahitana an'izany tsy fisian'ny CLRE izany izay heverina fa izy fiantraikany amin'ny mety ho tsy fangaraharana sy tsy fatokisan'ny mpifidy ao anatin'izao fanavaozana ny lisitra izao 2.7 isanjato ny CLRE na ranomasiny ihany no voatsangana araka ny lalàna izany dia mety anelingeta ny fandehanany asan'ny komity mpanisa mpifidy amin'ny ara-dalàna ankilan'izay 7.20 isanjato ny fokotany na ray maso no nanamafy fa tsy misy fepetra fanamorana ny fisoratana anarana ho an'ny olona manana fahasembanana nanambara ihany koa ny safidy fa maro tamin'ireo fokotany tsy nety ny zara vaovao noho izy ireo voalaza fa nahazo toromarika avy amin'ny ambaratonga ambony mitohy hatrany raha ny fanazavana ny olana mikasika ny tsy fahazoana vaovao malalaka eto amintsika mety hiatraika mihitsy fangaraharaha ny lisitry mifidy ny fahavitiany solotena ny firaisamoam-pirenena sy ny antoko politika eo anivon'ny CLRE eo koa eo amin'ny 2 isanjato ny mpikambana amin'ny CLRE no avy amin'ny firaisamoam-pirenena raha toa ka 20 isanjato ihany no avy amin'ny antoko politika eny fa na dia tsy takeny lalàna zanefa izany dia mety hitarika fanomtohinana ny fahasamihafan'ny fomba fijery
sy ny mazava-dehibe ny fandraisana fanapa-kevitra ataon'ny vomerana io. Teboka farany fekinandohan'ny seni amin'ny mpiasan'ny ministeran'ny atitany. Ny filohan'ny fokotany sasany dia tsy nety ny zara vaovao araka ny toromarika avy amin'ny ambaratonga mpahefana eo amboniny. Io fandavana io dia mampivohitra ny fifangaroan'ny sarotany CLRE amin'ny mahasampa ny vomeram-pirenena maleo tena misanany fifidianana azy sy ny andraik'izy ireo eo anivon'ny fokotany izay tarian'ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny atitany. Io toe-zavatra io dia mampiseho ny mety fiampikinandohan'ny seni amin'ny ministeran'ny atitany indrindra ny mombareo olona ampiasainy amin'ny ratsamagaikana. Mitohy hatrany ny olona mikasika ny tsy fahazoana vaovao malalaka. Nanamafy ny firaisamon'ny pirenena safidy fa isy fanambarana faharoa avoaka aoriny ny dingana farany, izany hoe aoriny ny 5 ny volana Mey fa maranana ny lisitry ny mpifidy farany. Pejy ny toe-karena volamena milanja 5 taonina isa-taona no kasaina ondrana eto Madagasikara ho an'ireo mpandraharaha. Misa enina nahazo fahazon-dalana ho ny ministry ny arena kiborontany sy loharano-karena stratégique tamin'ity androany ity efa mandeha amin'izao fotoana izao io fanondranana volamena io na tsy mbola nivoaka aza ny didy fampiarana ny lalàna hifehezana ny sehatry ny arena kiborontany fitiny kolona. Tsy isy fetrany volamena azo ahondrana eto Madagasikara ho an'ireo mpandraharaha na azo alalana amin'izany. Ireo mpisehatra ireo ihany koa no mamaritra ireo firenena izay andefasana ireo volamena avy eto Madagasikara, raha ny fanazavan'ny ministry ny arena kiborontany androany. Volamena milanja 5 taona isan-taona no tanjona amin'izany ka miankina amin'ny isan-drany volamena eo amin'ny tsena iraisam-pirenena no vidiny raha ny fanazavana. Efa mandeha amin'izao fotoana izao io fanondranana volamena io na mbola tsy nivoaka aza ny didy fampiarana mikasika ny lalàna hifehezana ny sehatry ny arena kiborontany izay lany teo anivon'ny anteny Merarontonta. Fanapa-kevitra maikatrany no hita raisy ny fanjakana toy ny resaka fanadiovana volamena na raffinerie d'or eto Madagasikara anatin'ny 100 andro. Dia izay mihitsy ao anatin'ny 100 andro dia tsy maintsy vitanay zany ao anatin'ny ministeran'ny arena kiborontany mamita an'izay décret d'application izay ary ny étude de faisabilité an'ilay fametrahana le raffinerie dia engagement anay zany manao an'izay koa anatin'ny 100 andro satria ny décret d'application efa nitenenana teo tsy maintsy izany koa vitaina ao anatin'ny 100 andro satria ireny na mitondrana réforme maro anatin'le CAP-arina zany. Isan'ny sehatra itakiny banky iraisam-pirenena fanatsarana raha tsy ahivina ny sehatry ny arena kiborontany io, ny famoahana sy fampiarana ny code minier sy ny fametrahana ny mangarahara. Famatsiana arabola mitentina $10,000 no nahaton'ny banky iraisam-pirenena tokony hositrahan'i Madagasikara noho ny tsy fanatanterahany fanjakana io fepetra io. Andrasana araka izany anko mivantana amin'ny fanondranana volamena amin'ny toe-karena malagasy fa indrindra ho an'ireo mpitrandraka eny fotona. Mampamitra mpanotaniana hatreto inona avy ireo fepetra nazahoany ireto mpisehatra misa enina ireto fahazahon-dalana. Tsy nisy ahina tsony ihany koa ve ny kian-trano an-trano izay isan'ny mahavelo taraina ireo mpisehatra amin'ny fanondranana eto Madagasikara. Ahoana ny fanaraha-maso ny resaka kolikoly sy ny fanondranana antsokosoko izay manimba ny sehatry ny arena kiborontany eto Madagasikara. Zay zany 5 taona isan-taona ny volamena ho kasaina ondrana ankoatra ny mety isy anondrana antsokosoko ihany koa ao anatin'izay. Fa isa manamaforona ny fikambanany iray ny fiarahana sy ny firaisan-kiny izay noentina ampiroboroboana izany. Tsy latsa-danja amin'izany nataon'ireo fikambanana zanaka mazava miray ao Mahajanga izay nisafidy namono omby ho atao nofokena amin'ny tampihavanana izay natao tao tsara rivotra Amborovy. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mibana tanteraka eo amin'ny lafiny sosialy na mikaratsiana io na amin'ny fifaliana ny fototra hijoroa ny fikambanana zanaka mazava miray eto Mahajanga ka ho fanamafisana ny fihavanana amin'ny samy mpikambana dia tsy maintsy atao isaky ny fiandohan'ny taona toy izao ny lanonana fifampiarabana tratry ny taony ka totosa ny tontolo andro ny Alahady 12 febroary teo izany izay natao tao Amborovy. Fikambana mazava miray zany fikambanany be fandrinanao mazava zany. Dia anatin'ny be fandrinanao roa zany mazava io zany misy natao hoe mazava maro malandy. Zay zany isan'le taranaka ny mazava maro malandy. Zay zany ao anatin'ny fikambana tsara marina tsara zay zavatra zay dia manentana antsika rehetra zay mbola ambadimbadika any navarimbarina fa tsara manatona ny fikambana. Ny fikambananay moa zany tena marina fikambana fianakaviana dia na dia mpikambana ary tsy mbola maro hatreto fa mbola vitsivitsy
nefa na dia zany na zany ary no niezaka natao amin'ny fikambanana zany dia namono amboray zany fikambanana tamin'ity taona ty zany zay nampiavaka anay tamin'ny fafety zay efa vitanay teo aloha nitanjona fikambanana dia zay mihitsy hoe tena ibasy tanteraka amin'ny sosialy. Nivoatra trano ny fikambanana zanaky mazava amiray eto Mahajanga tao anatiny izay 4 taona nijoroany izay. Raha fianakaviana telo izany tany am-Piandohana dia efa tafiakatra 20 ny isan'ny fianakaviana mivondrona ao anatin'ny fikambanana zanaka mazava amiray. Ny zavatra hitako niavaka ary tombontsoa azoko tamin'ilay fikambanana zany dia zavatra roa lehibe le izy satria le fikambanana zany tamin'ny voalohany dia nijoro amina olona 2-3 tamin'izay fotoana zay. Fa amin'izao fotoana zao zany efa nivelatra zay fa misy fianakaviana maromaro ny ao efa 20 mahery eo zay ao anatiny ka araka ny tenin'ny présidente eo zay hoe efa misy ezaka nataon'ny fikambanana dia mbola vitsy ary izahay fa misy ezaka nataon'ny fikambanana amin'ilay hoe zaza afaka fanadinana zany efa nitolorana valisoa tokoa ary mandrisika azy ireo zany anohy bebe kokoa amin'ilay fianarana zay ataony. Dia ohatran'izany koa zay teo amin'ilay tsy dia hoe maniry ny ratso fa ny soa angamba ny tena hoe ataona betsabetsaka eto fa misy koa zany ny amin'ny akaratsiana dia efa navita koa zany zay amin'izay ezaka amin'ny akaratsiana zay. Mirahina tanteraka mifananatra ary mifampiaino ny mpikambana tsirairay izay hoentina anamafy orina ny fikambanana. Izay la teo koa moa miarahina mifampiaino efa misy hoe zany dia mifampiaino ohatran'izay zany dia ny fikambanana tsy arakaraka n'le izy vao vitsy zany nefa ny isaka mivoro teo mitondra zavatra kely nefa tamin'ity zany tonga dia omby ray mihitsy ny vonona. Izay zanaka amin'ny fikambanana mazava dia manentana antsika namana sy tapaka zay zany tsy manavakavaka fa zay olona mbola te hitambatra aminay na foko aveza dia mbola afaka mitambatra mbola mandray tanandro izahay. Notsaroana manokana teto ireo ray aman-dreny ny sojabe ny fianakaviana eo anivon'ny fikambanana zanaka mazava miray eto Mahajanga ity ka nomena solombody akoho ho fanajana azy ireo. Amin'ny malanonana azy moa dia niarany sakafo ny isam-pianakaviana ho nofokena amin'ny tampihavanana. Nisy raha teo ny famonoana omby izay natao teto ary nofaranana tamin'ny disy mozika izany avy eo. Vaovao ny sosialy vetivety tsy mandeha amin'ny laony ny fitadiavam-bola ny roaponina eny ambany tanàna amin'izao fotoana izao. Mihamafy ankilany fisonitry ny vidim-piainana ka tsy zarizary ny sakafo andavanandro ho an'ny tokantrano maro. Ny sosialim-bahoaka izay nambara ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa efa nojerena akaiky nanomboka ny volana janoary lasa teo. Misakafo tsy zarizary ny ankohonan'ity raim-pianakaviana ity no ny fiakaram-bidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro indrindra ny vary. Ho an'ny mponina ambany tanàna ny 67 hektara atsimo, efa fivelomana izy mivady ny fivarotana voanjo izay efa nahavelona hatray. Ankehitriny, zara raha misy ny mpividy noho ny fiakaran'ny vidin'ny voanjo. Tsy misy ny tombam-barotra noho ny fandaniana ra-tsakafo eny antsefatsefany. Tena sarotra mihitsy ny fiainany. Zao ary zao ny voanjo lafina eto ah. Tsy mahalafo ray alina koa ray nefa ny fivelomana ny voanjo. Ie. Efa taloha varotra teto mahalafo ohatriny ao zany misy velomana tsara. Vokatr'izany, tsy misakafo ara-dalàna ny fianakaviana. Ho an'ity ireny mpianakaviana mpivarotra vy eto Andotam-penaka ity, manomboka maraina, mivarotra izay vy avy notsimponina, ka tsy mody raha tsy ny ariva. Tsy mihoatra ny 5,000 ny vola entina mody ao anatin'izany. Vidim-piainana aloha amin'izao dia tena miakatra mihitsy. Nenay zao mitsipom-by entina asanay farany tena mahita zao zay 2,000 na 3,000. Vary miakatra sanandro miakabidy foana zany. Farany mora indrindra zao le tena ratsy be reny 700. Tsy misakafo amin'ny atoandro fa vitana tselitselika mangazy sy ny tariny eny fa amin'ny alina vao mihinana. Rehetim-mba vony efa tsy hitatsony fa marary dia mijanona aloha. Ny fijerenan'ny sosialim-bahoaka isan'ny fampanantenana miverimberina raha tato anatin'ny 5 taona farany ary namafisy ny Andrajoely izany nandritra ny fampelezan-kevitra farany teo. Hatramin'izao, ny mifanohitra amin'izay no mitranga. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, tsy nisy asan'ny forona, ary maro tamin'ireo efa amperinasa aza no very noho ny fikatonan'ireo orinasa. Etsy ankilany, raha ny famakafakan'ireo mpahay teo karena, ialalana ny tahan'ny fahantrana ato anatin'ny 5 taona manaraka noho ny tsy fananan'ny paikady mazava, fa zary lasa andrakandrana ny fitondranan'ny firenena.
dia izay ihany koa no hoentsika misety vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionana ny fanolanana nataona zandary première classe miasa ao Dabolava ho ana zazavavy kely. 10 taona ny alahady fa 2 ny volana febroary teo. Eo ihany koa ny firongatry ny vakitrano sy ny alabotry any Fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Aza misaraka aminay ary. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Et maintenant, dès l'atteinte du flux, vous pouvez le recharger facilement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Mamenina ny arabatra ny tombo klasy tombo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia potika avokoa ny ankamaroany lalam-pirenena mampitohy an'Antananarivo amin'ny faritra maro amin'izao fotoana izao. Anton'izany hoy ny mpandeha sy ireo mpamily sendra ny mpanao gazety tsy fisiny ny fikojakojana ny lalana fa indrindra ny faratsiny ny kalitaon'ny fanamboarana atao ao anatin'izay Daniela Mino Arso. Fijaliana amin'izao fotoana no ifamezivezeny ireo mpitatitra amin'ireo lalam-pirenena mampitohy an'Antananarivo amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara vokatry ny faratsiny ny lalam-pirenena. Lalana no tompoko di fijaliana ny anay lalana anaovana 10 heures de temps taloha ataonay 14 heures de temps zao. Noho le ohatra ny raha androany zao anao mandalo amin'ilay lavaka dia afaka salakanao iny dia raha pitso anao mandeha amin'iny tonga dia mivaky ao zanta mba ampone. Nanamboatra radie ny enkrasement didi sy ny karazany dia avy eo le radie ara-podiny raiky itifena indray satria miendaka ho aty le radie natao hoe zara fanamboarana zany fa raha ohatra n'io tsara tsisy ny taraina jaly zay dia ireo tsara fa antitra be ohatra anay ty hoe miaritra anatin'ny 14 heures de temps zany. Le lalana efa hatramin'izay ny ratsy dia ilay izy moa tsisy fikarakarana dia miaratsy moa koa amin'ilay saison cyclone zany saison fahavaratra dia vao mahay mitomba moa ny ara-tsindalana. Zay ny tena mahatonga an'ilay izy fa ela le izy zany no ratsy. Entretien-le lalana moa tsy isy hatramin'izay. Ny hitako aloha zany no problème an'ilay izy dia eo amin'ilay hoe foto-drafitrasa. Le tamin'izany fotoana zao tamin'ny 2019 nisy nanamboatra lalana tamin'ny saison GMJ ireny mba nisy kely. Izy fanamboarana dia tamin'izay farany dia nefa hita moa le izy hoe vondron-taitra fotsiny le izy. Dia tamin'izay farany dia nanomboka tamin'ny 2019 nakaty zany izy. Tsisy mikarakara intsony. Ankoatran'le hoe le lalana tapaka le tena tapaka reny ohatra hoe croisement be vilany zao nisy taona efa tapaka le travail d'urgence moa zany filazany reny dia reny misy manao. Amin'ny anay RN4 aloha zany amin'izao atao dia atao hoe tsisy. Fa rehefa le hoe misy an'le rano miakatra sy le hoe fasika miakatra reny dia mba mandefa kely engin reny zareo manalanala le fasika dia zay vita. Ankoatra ny fotoana sy ny volalany ny ampandehanana, aretina sy arerahana vokatry ny fitotonana ho ireo mpandeha no azo ny reto farany mandra-patongavana any amin'ny toerana ialan'izy ireo. Mandeha Mazanga foana zay Amarovoay
marovoay isan-kerinandro dia miakatra foana fa tena raha miala amin'ny 3 avy andro zao zay a dia ny an-dalana dia ny tômôbila dia matimaty daholo ny an-dalana zany no paratsin-dalana io lasa adiny 12 vao tonga aty dia toandro be foana vao tonga aty dia menimena daholo ny petsena sy ny paketana io faratsin-dalana io moa dia tsy azoko mihitsy hoe inona no tena tsy hanamboarany fanjakana an'izy io zany fa toatra ny tsisy fanamboarana mihitsy hatramin'izao fa be ihany le fitaranana efa nandeha taloha adiny 8 raha farany fahatara dia eritrereto hoe zany adiny 12 zany manahirana ianao hoe monditsena mandeha marovoay mitondra entana aby ataty fa tsy tonga any raha tsy amin'ny 1 nefa miala amin'ny ariva amin'ny 4 aby ataty indraindray amin'ny 1 satria ny an-dalana dia misy simba foana io tômôbila no le tômôbila tsy hoe ratsy fa le mitotototona tena grave be dia tsy fantatra mihitsy hoe misy entretien routier moa zany firenetika ity sa tsy misy hoe fa totrany tsy hita le vola totrany efa ao ny vola mireny fa tsy fantatra hoe manahoana fa dia tena mandoa mihitsy ny voyageur tena mandoa satria io nataon'le olona anatiny eo misy aza nikapaka amin'le fisezalohariany loha satria larina ratsy zay ny zava-misy atsonga sakafo an-dalana dia zay zany zao amin'izao fotoana zao a miala eto ataontsika hoe miala eo amin'ny 10 eo zay miala eo zao a any maraina any amin'ny 20 vao tonga any Marovay na amin'ny 10 eo alefa ny tamin'ny taloha teo a matoko tsara fa raha hoe miala any amin'ny 9 maraina amin'ny 9 hariva eto a dia farafahatarany koa dia amin'ny 9 maraina tonga any tsy aivana antoko ny fampandrosoana ny firenena ahafana mamoaka vokatra ny amin'ireo faritra maro samihafa ny fahavitan'ireo lalam-pirenena maro manerana nosy antony anaovan'ireo mpandeha sy mpitatitra antsoavo amin'ireo tompona andraikitra ratsy ny lalana fa tsy milamina ihany koa ny fandriam-palema na any fianaratsoa amin'izao fotoan'izao nisy honatrangana vakitrandro alabotry ary fanindahana matetika ireo fokontany maro any an-toerana ankehitriny tsy atoandro tsy alina saika maro ny fitarainana avy amin'ireo mponina ary tsy mifidy angalany intsony ihany koa ireo mpangalatra raha ny fanadiadiana natao aingo rakotondrina mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny fianarantsoa anisany lasibatra amin'izany eo amin'ny fokontany Beravona sy ireo fokontany manodidina maro ny fitarainana ary tena matetika mihitsy tatoato na amin'ny andro mazava mihitsy aza vakitrano miampy alabotry fa eo ihany koa ny fangalarana ny fananam-bahoaka ireo no matetika miseho ka anairana ny tompona andraikitra tena boraborana ny fanifany Beravona eto be ny zavatra be ny kiafikiafy Sasa vipimo zinavyotimu mudasi kerana kita barang itu sar pokoknya nakuru awak kita pun kemudian fitness nerawain tamlasnya cukup tumun karuni pista tahu penyusun indah nun tamlasnya itu tentang putih pista karena belakang ampun marahin semangat tena kura-kura penamun itu manunya masuk nerian na yaitu pada parlemen mereka nama manteko ya namun ben pasti Siamor mi amia pamau pembeli dan misi meni deputenya tiga mesti rakyat kita petani soalnya dia bertindak karena amnya pertama ini anu pun terlalu nyaksian misi pun ada pun dalam demoranusnya tensisun yang pun naik rakyat parmo tentu tahu biar tem putus itu udah nalahir nan itu nandekan menjadi tranga vao tsela ireo taterina ireo ahafahany akaiky indrindra tao anatin'izay ihany koa dia ny farany herinandro lasa teo fa toerana afa kosa indray dia mbola nahenona trany ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity nay te Mbatovoro zany dia mandry tsy fahalemana satria dia mandrindrirana atsy ny mponina ity satria ny alina sabotsy dia mampalahelo be ny zava-miseho satria tokantrano 7 ndray niharana vakitrano ary efa nanaradia dia misy tokantrano 3 hita naverizan'io dia io tonga dia nanao ny taratasy rehetra ary nanolotra ny olona nieritseretana fa nanao zao vakitrandro zao any amin'ny gendarmerie pirenena section de recherche tsara mandroro ary efa natolotrany le olona ka manoloana ny zava-misy dia mamangataka za eteny fokotany Mbatovoro amin'ny fiaraha-miasa amin'ny polisy gendarme maramila aoka re tsy niara-be mazava iny ihany no andehananareo fa mba mitsofoa elakelatrano satria any any elakelatrano mihitsy ny tena misy n'io mpamakitrano eto amin'ity fokotany Mbatovoro ity dia mangataka izahay
mba asina porte de police ty amin'ny fokotana Ambatovory mba ampiasain'ny fokotana Pitakely Ambatovory tsara mandroso satria tena mandry anjeran'asy ny vahoaka ty Ambatovory aty ka manantena zay ny fiaraha-miasa atsika mpitondra fanjakana ambony tsy mipetraka fotsiny amin'izao moa ireo eninivan'ny fokotany ahafahana rehefa-petra avy hatrany ny mba hisoroana izany fa misy ihany ireo fisafona izay ataon'ny mpitandron'ny filaminana manoloana ireo hatranga ireo saingy mangataka kosa nefa ny rehetra ny mba hisafona izy ireo ny elakelatrany satria saingy amin'ireny toerana ireny no matetika hitranganina izay tsy fandrimpahalemana sy ny lalany ireo ampanao ratsy izay atreto aty tsy mandefitra ireo mpitandron'ny filaminana ho an'ireo mpivoakalina ka tsy mitondra karapanondrom-pirenena mba hisoroana n'izany vakitrano sy halatra mateti-pitranga atatoato izay avy an'ny fianarantsoa dia hiazo an'ny Toamasina vetivetsika ao anatin'ity tranga mpiarahamonina iray ity efatra amin'ny sabotsy lasa teo no tsy hita irandriana antenaina Alpha zazalahy 12 taona mono Ambalamanasika 1 ao Toamasina faroa ny mandidina no nahatsikaritra azy ny lalao rano ny takarivany sabotsy fa 17 febroary ka mbola tsy hita hatramin'ny androany ny fokon'olona Ambalamanasy ny fianakaviany izay mifarimbona amin'ny fitadiavana azy amin'izao fotoana izao Erinora Zafimanana Kolo Toamasina mivarotranana ao bazary Ambalamanasy ny fivelomany reto ray aman-dreny reto ka matetika tratrariva vao tafody ao an-trano isan'andro ny rano moa niakatra izay tsy izy mandifotra ny tanàna ka tsy mianatra ny mpianatra efa ho herinandro izay araka ny baiko nomeny ny tompona andraikitry ny fampianarana ty amin'ny faritra Tsinanana ny ankizy irery araka izany no ao an-trano dia toy izay hatrany isan'andro ny asabotsy teo no nitranga ny antambo raha iny mbola tsy tonga tao an-trano iny ny ray aman-dreniny ny rahana andovola izay nitrosana sira natao tamin'ny lokatoandro tamina épicerie teo akaiky teo ny andro ny asabotsy io irandrianantenaina Alpha zazalahy 12 taona ka tsy niveriny intsony le fomba nilany tatragno zegny araka le telon'le napetraka takeo andro amin'ny 5 sasany ariva izy niala tragno agnano hoe ndegna fatrosa amin'ny labodikan'olo aketo amin'ny aketo ya rehefa tonga atao zegny amin'ny labodika zegny tsy tao le fa nivola dia namantagny dôla zegny le izy namantagny dôla igny moa jusqu'à amizao zegny mbola tsy hita le nampipetratra anay zegny so 2 lasan-drano satria amiko amin'ny Ambalamanasy tegny rano be ya mibikibiko raha lalambe mboagna afa misy mampiasa zahatra raha izy moa zegny fa misy olona hita midola zahatra ya rehefa tsy hita zegny izy efa tanjy le santy magnanay hoe latsaka agnaty rano fantadiavinay izy andro raiky sy aligny raiky sy andro raiky nitady ananjy tsy hita jusqu'à amizao zay longany dia nidritry fotoagna zegny dia nitady ya nitady andro aly nitady antoandro andrano an-tanety fa jusqu'à amizao zegny mbola tole ko takeny jusqu'à amizao mbola tsy hita tsy mba rendrano akory ireto mandifotra ny tanàna ireto fa rano ny andro navokatra ny rotsakorana efa ho herinandro zay tsy nandry andro tsy natory alina ireto fianakaviana ireto niaraka tamin'ny fokon'olona natao ny fitsirehana tany anaty rano rehetra teny efa notetezina avokoa ny fokotany iray manontolo nantsoina ihany koa ilalaina zanadrano notetezina ny mpanao skidy maromaro fa tokana ihany ny valiteny azo nitady olona rano zay ndesagna teny nomoaly tamin'ny nomoaly lahady zao dia nandeha tamin'ny rano le tokony le nidolavana io izy niteny izy fô tsy agnaty rano koa le olo izy fa an-tanety andragnon'olo fa misy olo mitazogno izy olo mitazogno ananjy ty izy olo aroa minama zegny mitazogno ananjy lehilahy izy araiky viavy araiky nagnatony koa zay olo mpagnano skidy nagnatony aroa telo efatra 5 fa 5 le ngele mahery agnaty rano mitovy daholo zavy telo 5 zegny ole izy nalen'olo aroa minamagna io hay olo aroa minamagna nalaka ananjy ary zazy zegny mbola tsy maty fa mbola velogno nafanjary andragno izy io niarakaraka le hitan'le ngele mahery andrano ka nibadagna vava zegny izy io hay fa iny koa izy mahazo fiahigna fô le ivolagna fô zegny tsy efany raha araka valiteny azy taminanjy dia tsy lavitra aketo izy tsy lavitra agnididigna amin'ny to amin'ny karoegny keto zegny za zegny mbo mangataka miangavy tompoko am'izay le mahita ananjy na ohatra hoe na velo na maty ko nahita vatany fotsiny mbo tonga aminahy ho regniky hitako za hoe magnami fisaorana lehibe zegny agny le toko ananjy fisaoragna amiako le olo mahita ananjy zazalahy maitso fiodirana irandrianantenaina Alpha 12 taona tsy dia lava raha oharina amin'ny taonan'io izy antony ny abeny vatany manao akanjo miloko mavo ambony manao short miloko manga ambany ary kapa miloko manga ihany koa iverenantsika izay tranga mpiarahamonina izay rehefa avy eo fa vaovao ny toetry ny andro vetivety vinavinaina hivadika arivo-doza ny alina andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indianina ankehitriny raha nitatitra ny sampana famantarana ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androan'ity tsy mbola isy fiatraikany eto Madagasikara ankilan'izay saingy itony ahoram-baratra indrindra ho an'ny eto
avony andrefana fitinokolo. Any amin'ny 700 kilometatra mialan'ny Sambava no misy ilay andro ratsy amin'izao fotoana izao. Raha nitatitry ny fobe famantarana ny toetry ny andro ny tolakandro tamin'ny 2 ora sy sasany teo. Vinavinaina hivadika rivodozany ny walina ary isalotra ny anarana hoe Eleanor ity andro ratsy ity. Raha toa ka mahafeno ny fepetra raha ny fanazavana hatrany. Tsy misy fiantraikany amin'ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ny anatin'ny 3 andro manaraka ny kilany ny mety ho fiovan'ny andro ratsy ho rivodoza. Mitohy hatrany ny kilany oram-baratra indrindra ny amin'ny faritra avaratra andrefana noho ny mahavanimpotoana ny fahavaratra eto Madagasikara. Mahakasika ny fivoaran'ilay faritra Andratsy ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Andrasana ny mety ivadian'ny rivodoza ho amin'ny tolakandro na raha alina ny hoany. Efikilan'izay ihany koa raha ny vinavina mahakasika azy dia izotra miatsinanana izy ho amin'ny sy ny rampitso ary tombarana ikisaka ny anatriny kosa manomboka amin'ny alarobia. Raha mahakasika ny toetry ny andro ankapobeny eto Madagasikara indray ao anaty vanim-potoana fahavaratra nefa misy atsika amin'izao ka tsy ilaozany tandrefin-drahona kely miserana ihany indrindra ho an'ny afovoantaso fahatsavaratra rehefa amin'ny fiafarany tolakandro na ny alina. Ny ora-marana dia saika vankony kokoa any amin'ny ilany afovoany andrefan'ny nosily zany any afa-tsimena be bongolava ilany andrefan'ny tasy vakana karatra moromani matsiatra ambony ary any amin'ny tendrony avaratra atsinana ny faritra atsimo andrefana. Na izany ahinatra ny onjany ranomasina izay ahery any amin'ny ranomasimbe Indiana mandritra ny 2 andro manaraka noho io andro ratsy io. Raha ny tatitra izay navoaka ny BNGRC ho Malelahady niakatra araka 10 ireo namony iainy raha toa ka misa 7,309 ireo olona trabona amin'ny faritra misa enina voakasika manerana ny nosy. Fazandary première classe miaso Dablava anatin'ny distrikany Miandrovazo no nanolana zazavavikely 10 taona ny alahady fa 1 ny volana febroary lasa teo. Ny haiko ny elony ity zandary ity taorian'ny fiampangana azy rehefa natolotra ny fampanoavana ka nahidra-ponja vonjo maika ihany koa. Mbola manaraka fitsaboana ho Antsirabe ankilan'ity tovavikely ity amin'izao fotoana izao. Henri Florian. Nidoboka amponja vonjo maika ao Miandrovazo amin'izao fotoana izao. Ilay zandary iray première classe izay voalaza fa nandolana zazavavikely 10 taona dia daty ny 12 febroary lasa teo. Taoriany ny fampangana azy sy ny fanorana azy teo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany ny daty ny 12 febroary lasa teo. Ny aiky ny eloka vitany ity zandary ity raha nambarany lehibe ny fampanoavana ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Miandrovazo ao. Rehefa nirana io zazavavy io dia narano io zandary io ary nisotomy ny tranatom. Tamin'izay fotoana izay dia nanaovany ny filandratsiny taorinan'io ary rehefa vita moa zany ny zavatra nataony dia nilefa nolaona ny tanybasy ilay zazavavy ary nilefa izy. Taorinan'ny natratrarana anazy moa zany dia nataony famotorana fanadiadiana tany amin'ny zandary niaiky ny fiampangana azy ny voapanga ary ny taratasy fanamarinana izay nataony mpitsabo dia nanamarina fa voaolana tokoa ny zaza sy mba ny fivaviana. Tsara no mpahafantarana antsika rehetra fa rehefa niakatra ny fampanoavana ny raharaha androany dia nahiditra ponja vonjo maika io zandary io rehefa avy nandalo tsaraka amin'ny famotorana. Mbola manaraka fitsaboana ho Antsirabe ao amin'izao fotoana izao. Ity zazavavikely 10 taona nisy nandolana ity. Mbola iakatra fitsarany ihany koa ity farany sy ny ray aman-dreniny mba hiainona azy ireo raha ny fanazavana trany. Fanontaniana napetraky ny tsambatandolona amin'izao fotoana izao ny hoe inona no antony mampironga ity trangana fanolanana ity, ny fahasahiranana ve sa ny tsy fampiny ny fanabeazana sa zavatra fa tanteraka. Maresaka iraisa pirenena 12 andro alohan'ny fisokafan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fividianana filohan'ny pirenena ao Meksika ny rojona. Anarivon'ny vahoaka ny hidina an-dalambe mitahaka ny fametrahana ny demokrasia any an-toerana amin'izao fotoana izao. Isan'ny toeran'ireo vahoaka ihany koa ny fikasana ikitika ny lalam-panorenana nataon'ny filoha André Manuel Lopez Obrador ity faran'izay mikonokonona halatra sy ahosoka samihafa amin'ny fividianana ho avy ka tsy azo akena ho ireo Meksikanina maro ka anton'izao fidinana an-dalambe izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 15 minitra nitondrana ny fampahalalam-baovao izay mandrapitafa ao amin'ny lapitoniary tompoklasy tongovavy aloha matompoko.
Rejoignez Uprime. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.